Aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'izao alina mangina izao, andro alakamisy 20 ny volana Jona 2024. Ry hava-malala amin'ny Tompo, entsika ny rahateo fa ira manambara hoe tsara lova ry Jesosy o.
ry havana, olona hoentin'Andriamanitra ho any an-danitra izany. Mieritreritra tokoa mba ahazo ny lova dia ny lanitra. Ahazo ny lova dia ny lanitra. Ry havana tena isika tsiraray avy tokoa va izany? Tena ho tafiditra any an-danitra marina va isika? Alohan'ny hitondrasantsika ny tenin'Andriamanitra hibebahantsika, raha ohatra misalasala ianao hoe tena ho tafiditra any an-danitra marina va ao sa tsia, dia oka andinika ny tenanao ianao, satria ny hira dia mampitandrina izany fa manambara hoe tsara lova ry Jesosy izay moa manao hoe Jesosy fa tsy manao hoe Jesosy, satria Jesosy zany no tena niaonanay tamin'ny tombo foana ary nahitany Jesosy mihitsy amin'ny nofy sy fahitana, ary koa efa mazava tsara fa raha manaraka amin'ny ho avy Jesosy ianareo dia izay anaran'izay mihitsy no nisy hoy ny tompo tamiko. Amen. Ka eto zany ry havana ny hira dia mampafantatra antsika izany fa tena voavoatra marina va ny tranontsika any an-danitra. Oka isika metraka fanontaniana. Hivavaka aloha isika alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko, hidera azy aloha dia angataka ny famindram-pony mba ahafahantsika manantona azy satria izy lehibe indrindra tsisy toa azy. Ka hivavaka isika mbola nomeny tombonandro havelomantsika toy izao. Tovy ny hivavaka anao tompoko. Ray malala misaotra anao, midera mankalaza anao izay mbola afaka mivory toy izao ray, satria ianao no Andriamanitra, ianao lay tompo ny zavatra rehetra, ianao lay any an-danitra, ianao lay irinay mba hahafanay miditra any aminao, any an-danitra izany. Araka ny hira teo ray dia manambara fa hoe tsara lova izany, izay mpanota voavitrao. Tena voavitra marina va izay, Jesosy io? Ka indreto izay tompo miantso anao, anatrika izao fotoana izao. Naiza naiza tompo no misy anay zanakao eran-tany, na oviana no aino ny zanakao izao fotoana izao. Ka raha tena manatona anao izy Jesosy io, dia anao dia iaona aminy. Ka mangataka aminao Jesosy io amin'izao andro alina mangina izao, ary mety efa andro maraina any amin'ny toeran-kafa ihany koa, na andro après-midi, Jesosy io dia mangataka aminao izahay tompo, mamindra fo aminay, atreo izahay, mamalia anay, ary mangataka aminao fanahy masino, okanao hiteny amin'ny alalako, oka ianao ihany koa hikasika ny olonao tsiraray avy, fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ka ampiomany foana izahay mba ho tena voaomana ho tonga any an-danitra tokoa, rehefa tonga ny fotoana ialana ety, satria tsy maintsy miala ety izahay, tsy maintsy miala ety. Ka misaotra anao Jesosy io ny amin'ny famindram-po, ny amin'ny fofonainay mbola ao anatinay, satria ianao no niazonay izany, ianao no Andriamanitra. Ka mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fitiavanao, mangataka aminao tompo, amindra fo aminay Jesosy io. Mitenena fa miainao izay mpanomponao tsiraray avy, izay zanakao eran-tany tompo, mitenena fa miainao izahay. Misaotra ray, anao ny voninahitra, anao reriany izany, satria anao reriany no Andriamanitra, topoina sy ankalazaina ary andolean'ny lohalika rehetra, na ny etỳ tany, na ny any an-danitra, na ny ambanin'ny tany,
dia ny lohalika rehetra mandohalika eo anatrehanao ray malala, ka misaotra anao izay. Aleloia, amen. Aleloia. Ry hava malala ao amin'ny tompo a, ny ten'Andriamanitra zany a efa nanomana hafa teo, nefa noho ny efa nalefako ilay hira izany a, izay hira fanahy masina ihany koa no mitarika zany a, ny amin'ny hira izay ho atao izay alefantsika eto a, enonitsika zany a, dia eo am-pianonan'ilay hira aho dia manambara an'ilay hoe ny mpanota voavitrao fa fonenana soa amboarinao ho antsika zany, amboarin'Andriamanitra ho antsika. Dia noho ny efa mare an'ilay hira zany dia atsapako fa ilay ao amin'ny jauna zany 4:10 no tiany tompo ambaranitsika ny amin'ny trano any an-danitra. Ry havana, ny hira teo dia fantatsika tsara fa hira manambara ny amin'ny etaeta izany, raha ny hira ianao, raha ianao ny hira, ny amin'ny etaeta izany mba ho tafidirantsika any an-danitra, ary manambara ny hoe fonenana soa. Ry havana, tena marina anie izany, tena fonenana soa tokoa ny any an-danitra ho an'izay ho tafiditra any. Isika zao dia mbola velona ary mbola mila miomana zany isika izay vao ho tafiditra any an-danitra, raha ohatra ka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, na hihiran'io hira io raha isika hoe tsara lova ry Jesosy io, dia raha ohatra isika ka tsy mendrika natrehan'ny tompo, na inona ataontsika dia tsy ho tafiditra any an-danitra isika. Aleloia. Na hiteny ara isika hoe ho amin'io tany io tokoa no hizorany dianay, izay le refrain. Jesosy tompo no ao sady efa manao trano soa hipetrahanay. Amen. Enganeka tena amen tokoa, izany hoe ho tanteraka tokoa. Ry havana, ho betsaka ny ho diso fanantenana, ho betsaka. Na dia mihira ny hiran-danitra ihany ary ety ambonin'ny tany, manambara hoe manamboatra trano ho antsika ny tompo, kanefany na dia mihira toy izany ara isika ka tsy mankatoa azy dia tsy ho tafiditra any an-danitra tompoko. Ry havana, ho raisintsika ny teny izay ho raisintsika dia ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:10. Io zany no manamarina ny teny izay ambarako izao. Manamarina ny amin'ny hoe misy ny tsy ho tafiditra any an-danitra. Eny tompoko, misy mihitsy ny tsy ho tafiditra any an-danitra ary tsy ho hisy trano, fa ho veriny amin'ny hafobe zany rehefa tsy any an-danitra, satria lalana roa ihany no ahafahantsika mandeha. Lalana roa ihany no ahafahantsika mody. Izany hoe ny anankiray dia tena hoe ody any amin'ny ray, fa ny anankiray zany dia ho very any amin'ny hafobe. Tsy atao koa hoe ody zany rehefa ho very any amin'ny hafobe, fa tena very mandrakizay ny fanan'olona iray rehefa ohatra hiala ety amin'ity tany fivahiniantsika ity. Ry havana, isika anie ka mivahiny ety, oka isika tena atsapa tsara fa mandalo mandeha manao mission ety ambony tany isika, tsy manao vakansa akory, tsy manao vakansa akory, satria ny olona manao vakansa, rehefa manao vakansa isika, miala tsiny amin'ny olona izay mbola tsy nanao vakansa mihitsy tamin'ny fiainany. Izany hoe raha ohatra zany ianao tompoko ka hoe nifindra toerana kely fotsiny akoatra ny trano na ny toerana izay niainanao, dia efa anisany atao hoe nakarivotra kely ihany izany. Isika tompoko ety ambony tany
isika tompo ety ambony tany dia tsy manao vakansy fa ny rahan'Andriamanitra hiasa dia rehefa vita ny asa dia tokony ody any an-trano any amin'ray. Ao amin'ny Jaona 4:7 manambara an'izany mihitsy. Any amin'ny Jaona 4:7. Oka ianao azoto amaky ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, raha ohatra ka manao vakansa isika ety, dia rehefa vita ny vakansa dia faly ny olona ody any tokantrano, izay daholo ny olona rehetra, satria misy fetrany ny vakansa. Misy ara-moa nandraindray koa ny tena mbola tsy te ody satria tamana any amin'ny toerana fangalana rivotra zany. Nefa rehefa ohatra ka mody any tokantrano, any amin'ny trano izay iainana, dia faly ihany rehefa tonga any an-trano. Ry havana, nefa n'izany isika olombelona tsiraray avy dia ho tapitra ny fotoana iainantsika ety rehefa miteny ny Tompo Andriamanitra hoe vita ny anjaranao raha anina dia miala ety ambonin'ny tany ianao, tsy ho anisan'ny velona intsony, tsy ho anisan'ny velona intsony. Dia eo izany no ahitana hoe aiza no hiafarantsika tsiraray avy. Ry havana, ho tonga any an-danitra marina va ody any amin'ray, sa ho very any amin'ny afobe mandrakizay? Ry havana, zay no mahatonga ahy miteny teo amin'ilay hira. Ilay hira dia tokony eritreritra isika rehefa manao an'io hira io, manomboka an'io izany. Satria ny hira dia hira tena hoe fahatokisana mihitsy ho an'ny olona iray izay hoe ody any an-danitra. Ilay hoe tsara lova ry Jesosy io. Matoky tokoa fa ody any an-danitra, satria tonga dia miteny hoe ny mpanota voavitra ao, fa fonenana soa amboarinao ao, anefanao ny teninao. Ry havana, tena ho any an-danitra marina va isika? Tena ho any an-danitra marina va? Tena ho tafiditra marina va? Ry havana, eny anie ka Jesosy tokoa no mitantana ny diantsika. Ho vakiantsika eo amin'ny Jaona 4:7. Tsy ho vakiantsika manontolo izany, fa ho vakiantsika manomboka amin'ny 1 dia rehefa miteny ny fanahy masina hoe ajanoko hatreo dia ajanoko hatreo zany, satria ny teny nomeny teo amin'ny hira nanomboka teo zany, teo ampovoanimbony teo. Dia ny tiany ambara dia ampahalalantsara antsika fa tsy isika rehetra izao olombelona eran-tany no tafiditra any an-danitra. Tian'Andriamanitra isika ho tafiditra any an-danitra avokoa, tiany ho tafiditra any an-danitra avokoa, fa ho hisy ny ho very raha tsy mankatoa an'i Jesosy, tsy azo trano ary tsy ho tafiditra akory amin'ny varavaran'ny lanitra. Ry havana, misy anie ka any amin'ny afobe ny sasany no mahita ny Tompo hoe Jesosy mandalo, efa nambarako teto ihany izany. Tsy tadidiko hoe tamin'ny fotoana, tamin'ny direktany asabotsy alina ve sa amin'ny fotoana alakamisy alina toy izao. Ry havana, misy tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy, misy tsy ahita ny Tompo Jesosy mihitsy any an-danitra, fa any anaty afobe no mikikika rehefa mandalo Jesosy ampiseho ny olona anankiray na olona anankiroa ny any amin'ny afobe. Nefany ny Tompo tsy afaka hanavitra azy intsony, satria safiditsika zanak'olombelona ny ety ambonin'ny tany, safiditsika ny Tompoko. Raha teo any an-danitra isika dia manaraka ny sitrapon'i Jesosy. Rehefa tsy teo any isika dia toizana foana manaonao foana, dia efa very izany, efa very tanteraka.
ry havana vakiko ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy Tompo Jaona 4:10 afaka mamaky koa ianao vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mangorohoro ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ianareo ary minoa ahy koa. Ao amin'ny tranony raiko misy fonenana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ary izay misy ahy no hisy anareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Ry havana, eto zany Jesosy dia manambara fa hoe andeha izy andeha anamboatra trano any an-danitra. Amin'ireo mpianany izy no miteny eto, amin'ireo mpianany, fa tsy amin'ny olona be dia be arivo mahery zany, fa amin'ireo mpianatrany Jesosy no miteny eto. Ry havana, eto zany ny tompo dia mampafantatra aloha fa tsy amin'ny olona rehetra izy no miteny, ary miteny tsara nefa n'izy hoe aza mangororo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary azafady minoa an'Andriamanitra ianareo ary minoa ahy koa. Amen. Zay zany le izy, mila aloha mino an'Andriamanitra dia mino koa an' Jesosy izany. Ao an-tranony raiko misy fonenana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Amen. Zay le izy. Andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, hoy zany Jesosy tamin'ireo mpianany. Tamin'ireo mpianany dia tonga dia toizantsika ny 5 ka hatramin'ny 6. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, koa ataonay ahoana no ahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Izako ihany ny teny. Raha nafantatra ahy ianareo dia ho nafantatra ny iray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo satria efa nahita azy. Amen. Zay zany le izy. Fantatsika tsara zany izao fa Jesosy dia niteny fa izy no lalana. Tsy maintsy mankatoa an' Jesosy zany ny olona iray raha te hahazo trano any an-danitra. Ary tsy maintsy koa zany manaraka ny fahamarinana, tsy manao kolikoly intsony, tsy manao zavatra ratsy intsony, satria Jesosy dia marina. Izy ilay marina ary izy ilay fiainana. Izy irery ihany izany. Mila zany isika tena mitandrina mafy amin'ny famindrantsika. Ary miteny izy any 7 fa izy ihany izany no ray. Amen. Izy ihany anie no ray. Zay le hoe telo fahiray. Tsy maintsy mino isika any Jesosy zanak'Andriamanitra fa izy ihany no ray ary koa fanahy masina. Zay le hoe telo fahiray. Satria nambarany tsara mihitsy eto hoe raha nafantatra ahy ianareo dia ho nafantatra ny iray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo satria efa nahita azy. Amen. Izy anie io ambarany io e. Zafady, izy no ambarany. Mila zany isika tena matsapa tsara ny tenin'Andriamanitra ary tena matoky sy mino
any Jesosy fa izy no Andriamanitra. Izy rery ihany no afaka tompontsika ary izy rery ihany no afaka arahantsika, fa tsy mahazo manaraka olona isika. Amen. Toizantsika ny teny 15 dia izay janonany fanahy masina no hijanonantsika. Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy: izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no itenenanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako no ilazako izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Amen. Izany le izy manambara zany Jesosy fa ny ray dia ao aminy. Aleluia, aleluia. Ary ny teny izay ambaran' Jesosy dia tsy izy no miteny fa ny ray ao aminy. Amen. Ry havana, tsara ny Andriamanitra, tsara ny Andriamanitra antsika. Izy ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Oka isika ino an'Andriamanitra, oka isika ino fa Jesosy no Andriamanitra. Izy ilay izy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Aleluia, aleluia, tsara ny tompo. 12 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho makany amin'ny ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Aleluia. Izay izy ihany izany no angatahantsika zavatra, dia ataony izany satria izy ihany no ray. Ry havana, lehibe ny Andriamanitra antsika, ary ny ray dia eo amintsika mandrakariva ao anatintsika izy. Rehefa tena zanany isika, eto izy dia miteny amin'ireo mpianatrany. Raha mpianatry ny tompo zany isika dia ho antsika zany ny teny. Ho antsika tsiraray avy ny teny raha tena mahatsapy ianao fa zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy, ary efa manomana ny tranonao any an-danitra izy, raha ohatra tena matoky sy mino ianao fa tena efa mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy. Ry havana, araka ny nambarako teo, ny hira izay noenontsika teo ary ny raintsika teo, raha ianao ny hira ilay hoe tsara lova ry Jesosy io, dia manambara hoe fonenana soa ny any an-danitra no ataonao anay any an-danitra. Tena manana fonenana marina ve tsika any an-danitra? Efa misy tranonao ve any? Efa misy tranoko ve any? Ry havana, mila isika miomana mba anana trano hodintsika. Isam-batan'olona izany, isam-batan'olona izany. Ry havana, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitany tompo. Izay ny voalaza eto. Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitany tompo. Izany hoe tsy hanana trano any an-danitra izany. Mila zany isika mitandrina mafy tompoko. Rehefa mihira ny hira iny isika araka nambarako teo, le hoe tsara lova ry Jesosy io, dia tokony isika andinika ny tenantsika. So dia diso fanantenana rehefa tonga ny fotoana ka hiteny ny tompo hoe tsy fantatra akory ianareo, ary tsisy trano akory ho anao any an-danitra, satria ianao tsy mety manaraka ny didin'i Jesosy. Ry havana, mila matahotra mafy ny tompo isika tsiraray avy. Amen. Eto dia hoentsika amin'izay rehefa avy eo fa
ho an'izay zanak'Andriamanitra ihany mandeha araka ny sitrapony tompo ihany no anamboarany trano any an-danitra. Tsy afaka manao trano ho an'ny olona zay mbola tia an'izao tontolo izao Jesosy. Ry havana, afo be no miandry raha ohatra tsy mankatoa ny tompo isika. Dao toizantsika ny tenin'Andriamanitra, 5:10. Ao amin'ny Jona 4:10 io raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Izany le fanahy masina. Efa nambarako teto moa io efa nambarako teto na tamin'ny fitoam-bavaka angambany izay en direct na tamin'ny teto amin'ny fitoam-bavaka alina. Ry havana, ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina no ao amintsika rehefa tena efa ao amin'ny tompo isika. Ary eo amintsika mandrakariva zany, eo foana zany ny fanahy masina. Mandrakizay ozy izy. Ho eo aminareo mandrakizay. Ry havana, enganeka tena ao amintsika marina ny fanahy masina. Toizantsika ny teny 5:20. Tsy amelanareo okamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia hita ahy, azafady. Vetivety foana dia tsy ahita ahy intsony izao tontolo izao. Fa ianareo no ahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Atsanoko hatreo aloha. Hitanareo izay le izy. Eto zany Jesosy dia manambara fa ny mpianatrany izay zanany ihany izany, izay mankatoa azy ihany izany, araka ny teniny amin'ny 5:10 hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay tia azy ihany izany, izay mankatoa azy ihany izany, no tsy ho avelan'ny tompo irery, izany hoe tsy avelany okamboty. Ambaran tsara ny teny 5:20. Manambara tsara mihitsy Jesosy eto hoe tsy amelanareo okamboty aho, ankaty aminareo aho. Izay le hoe mahita ny tompo ane isika, mankaty amintsika ane ny tompo. Toizako ny teny vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amen. Izay le izy tompoko. Izao tontolo izao, izany hoe raha mbola manao fanao izao tontolo izao isika, mbola miaina tsy araka sitrapon'Andriamanitra, dia tsy hiaona mihitsy amin'i Jesosy. Tsy ahita mihitsy ny tompo. Ry havana, za toy izany teo aloha. Mirenireny teny, tsy mahatsapa akory hoe tsy mety any fivavahana nataoko teo aloha. Na dia hoe mpivavaka ary. Ry havana, tsy niaona mihitsy amin'i Jesosy anie izany. Tsy afaka miaona mihitsy amin'i Jesosy raha manao fahazarana fotsiny, raha mandeha araka ny nofo, dia tsy afaka mifankahita amin'ny ray isika. Tsy afaka miaona amin'ny tompo isika. Tsisy mihitsy ny mirakla, satria ny nofo tsinona no arahana. Ny nofo no mibaiko, dia tsy afaka miaona mihitsy amin'ny Jesosy. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra. 5:20. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy i Jesosy hoe, raha misy tia ahy, dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy.
ary akao aminy izahay ka anorona fonenana ao aminy. Izay tsy tia ay dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ay fa ny iray izay naniraka ay. Amen. Ry havana, izay zany le izy. Ny tompo dia manambara marina fa izay tia azy dia mila mitandrina ny teniny. Amen. Mila mitandrina ny teniny dia zay vao mitoetra ao anatintsika Jesosy sy ny ray ary ny fanahy masina izany. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo, hitondra ny tenantsika anatrehan'i Jesosy. Ho toizako ny vaky teny hatramin'ny farany amin'ny toko 7:10 io dia arinan'izay tsika dia hibebaka, tondra ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo. Azavaiko foy zany arinan'izay, arinan'ny vaky teny dia hibebaka isika rehefa avy eo. Andininy fa dia 20 zao isika. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo, raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay irainy iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mangorohoro na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ay ianareo dia ho faly, satria makany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba hinoa anareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka izay nandidiany iray ay dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Ry havana, eto zany Jesosy dia mampafantatra tsara fa misy zany ny ho an'ny andrian'izao tontolo izao. Dia i Satana izany. Eo amin'ny 30 izany. Ry havana, ho avy ny andrian'izao tontolo izao. Ilay antikristy mihitsy no hitoetra amin'ny tempoly 3e temple lay ho atsangana ao Jerosalema. Ry havana, raha mipetraka ty ampitan-dranomasina ianao, dia hitanao tsara angamba ny vaovao rehetra izay miseho eran-tany. Na any Madagasikara ianao afaka mitapy ianao anatin'ny internet, dia ho hitanao fa ny fitaovana rehetra ny anamboarana ny 3e temple izay hipetrahan'ilay antikristy dia efa voahomana ao. Ary raha mamaky ny baiboly isika ao Matthieu 24, na ao bokin'ny Daniela, na ao bokin'ny Ezekela, dia efa manambara avokoa fa efa andalana kely sady ho avy Jesosy. Ry havana, maro ny zava-doza miseho eran-tany, maro dia maro, na ny anio ihany ary, anio ihany. Raha nahita ianao tamin'ny vaovao dia nisy an'ireo olona silamo any amin'ny fivavahana ny toerana lehibe izay ataon'izy ireo hoe Lameka, dia ny zavatra niseho olona 1000 any ho any no maty
maty ny hafanana. Ry havana, efa mitsotra ny tanàn'Andriamanitra, efa mitsotra mitsara ny tany. Miverena aingana tompoko amin'i Jesosy, fa misy ny afo be. Sao de tsisy trano ho anao any an-danitra, fa variana ianao amin'izao fiainana izao, manao fahadalàna etseroa, dia mieritreritra hoe na dia mihira ilay hira raha hoe izay noenointsika teo, ilay hoe tsara lova ry Jesosy io, raha hainao ilay hira, dia hoe mieritreritra hoe anao tahaka ny olona izay hoe matoky tokoa fa hiditra ny lanitra rehefa mihira n'iny hira iny. Tena matoky marina va ianao fa hiditra ny lanitra. Maro anie ny olona mieritreritra hoe ho tafiditra any an-danitra, nefa tsy ho tafiditra any an-danitra satria mivavaka ihany, fa mbola ny fiainana izao tontolo izao no iainana. Ry havana, miteny ny tompo eto amin'ny teny izay novakiantsika, fa tsy maintsy manaraka ny didiny izany isika, ary nambarany tsara fa manamboatra trano izy izany ho an'ny mpianatra, fa tsy ho an'izao tontolo izao. Manambara tsara ny tompo. Nefa ny hira izay niraintsika teo dia hatraminy hoe tsara lalana ry Jesosy io, ny vahiny tarihinao. Raha misy manjo, tsy mba kivy ny fo, fa tohana ny herinao. Ho amin'io tany io tokoa no izorany dianay. Jesosy tompo no ao sady efa manao trano soa hipetrahanay. Ry havana, tena ho tafiditra any an-danitra marina va? Sao sanatria ka tahaka ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny écran, izay miteny toy izao hoe, mivaky toy izao hoe, anaran'i Jesosy tompo hoe, fa nivelan'ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Apocalypsie 22:15. Ry havana, nalainga fotsiny aza, averiko eto foana, tsy maninona mihitsy izany, satria fanahy novonjena, sarobidy amin'Andriamanitra izany. Nalainga fotsiny aza dia mahaveriny amin'ny afo be. Any no misy ny fikotroa nify sy ny fitomaniana mandrakizay. Ry havana, miantso antsika Jesosy, miantso antsika isam-batan'olona ny tompo. Ho avy eny Jesosy eny amin'ny rao any lanitra. Ho avy Jesosy, vonona va ianao iaona amin'i Jesosy? Vonona tokoa va? Sa mba koralina ihany, sa mba pasteur ihany, sa mba bishop ihany, sa mba mpivavaka tsotra ihany, sa mba hoe mpaminany ihany, nefa ny afobe no miandry, satria mbola ratsy ny fitondrana tena. Eo anatrehan'ny olona dia mody masina, fa rehefa mitakona any ambadika any dia tena zava-doza. Biby fiainana maloto ny atao. Ny biby ara tsy manao izany, toy ny liona mierona dia isatana izany. Ry havana, mila mitandrina isika, sao de olona masika be, mamono tranom-piasa, sao de olona tia manopa, sao de olona tia avinavina, olona ratsy fanahy, olona mpangala-bola amin'ny fiangonana, mangala tety araka ny tenin'Andriamanitra, olona tia harena maloto, olona mpanao kolikoly, olona mpijangajanga, olona jejojejo, olona tia an'izao tontolo izao, olona tia mampirafy, olona tia mpanao fanafody. Ry havana, mibeba, fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo.
mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Ho avy Jesosy eny amin'ny raha ho alanitra, efa betsaka zavatra miseho eran-tany. Raha nijery aho anio ny vaovao momba an'ilay toerana nambarako teo any amin'ny Silamo, amin'ny fomba fivavahan'izy ireo, mandeha amin'ny toerana io dia mitandahatra, manompo an'ny Satana ane izany tompoko, manompo an'ny Satana. Efa hitako hoy aho ilay lehiben'izy ireo, le hoe Mohameda, hitako naseho an-tompo ahy eny amin'ny lanitra eny ambony eny, satria eny amin'ny lanitra voalohany sy faharoa eny Satana ny eny izy, mbola eny izy, ary koa any amin'ny hafobe. Karazana devoly isan-karazany eny ambony eny. Ry havana, mila mitandrina isika hatramin'ny ilay hoe mari ivavahan'olona le statut. Eny koa izy eny ambony eny, mamitaka izao tontolo izao. Devoly avokoa izany. Afaka inonao any video any ilay momba lay Mohameda izay tompoin'ireo Silamo ireo. Ry havana, naseho an-tompo ahy. Mila isika tena miomana. Raha nahita hoy aho teo ilay video manambara ny amin'ny vaovao zany izay hitako tamin'ny internet mantsy no nijery, dia mampalahelo mijery ireo faty eny amin'ny trottoara faty zany. Misy tanora, ry havana, hafanana tsy takatra heverina no alefan'Andriamanitra. Efa mamaly ny tany ny tompo. Ho avy Jesosy, mitsoka ny tropetra ao amin'izao andro alina izao. Mifoaza tompoko anatin'ny torimasom-panahy, fa tsisy tsony ny fotoana ry havana. Mila isika tena mitandrina, manana trano marina any an-danitra va ianao, sa tsisy trano ho anao any an-danitra? Sao de tsy manana trano ianao ho anao any an-danitra? Fa afobe no miandry anao, Satana falifaly no miandry anao. Ry havana, aoka tsika hiady ny ady tsara, tsy ho reraka andro aman'alina. Ry havana, izany any an-danitra zany ane ka ady no hatrehana aty, tsy kamokamo fa mijoro foana, raha vao mitady ho reraka, mijoro. Tsy azo ataontsika no mipetrapetraka fotsiny amin'izao. Mila mivavaka, mila manomana ny tranontsika ho any an-danitra isika. Mila manao divorce amin'ny Satana, manao divorce amin'izao tontolo izao. Ny fiainana ratsy rehetra ialana, tsisy tazomana de iray ara, tsisy tazomana de iray aza. Ry havana, tiantsika ny tompo dia nanambara fa nandeha izy zany amboatra fitoerana ho antsika izany, ho antsika. Tena misy ho antsika marina ve tompoka any an-danitra? Tena misy ho antsika marina ve any? Ry havana, aoka isika ho voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana araka ny tenin'Andriamanitra eto. Satria raha tsy voasoratra isika dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny écran hoe: raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Apocalypse 20:15. Ry havana, raha tsy hita ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika dia atsipy n'Andriamanitra any farihy afo isika. Ry havana, hibebaka isika, hitondra ny tenantsika anatrehan'i Jesosy, satria tsy mendrika isika, ratsy isika, dia mbola misy ny fotoana ahafahantsika mibebaka manatona ny tompo, dia aoka isika hibebaka.
ry havana raha afaka mandoalika ianao, tsy marary ianao dia oka andoalika ianao. Ny tompo no mahita anao, rakamo ianao, andoalika eo anatrehany. Fa raha marary kosa ianao, izany hoe olona tsy afaka mandoalika, dia ny tompo mahita izany. Fa raha ohatra hoe manavy ianao na marary an-doha ianao, tsy ny lohalika anao no marary, tsy ny lohalika anao no marary, dia tokony ianao à genoux devant l'Éternel Dieu. Tokony andoalika eo anatrehan'Andriamanitra satria izy no mahita anao any, za tsy mahita anao. Izy rery ihany no andolehany lohalika rehetra araka ny tenin'Andriamanitra. Izy rery ihany ny andolehany nofo rehetra, na ny etỳ antany, na ny any an-danitra, na ny ambany tany. Ary ekeny lela rehetra fa izy no tompo Andriamanitra mahery. Ry havana, oka isika hifoha mba ho tafiditra any an-danitra. Oka isika hiova am'famindra mba ho tafiditra any an-danitra. Satria tompoko zava-poana etỳ amin'ity tany ity. Araka ny nambarako teo fa tsy afaka isika ho tafiditra any an-danitra raha tsy manana trano. Raha tsy manana trano dia tsy ho tafiditra any an-danitra isika. Raha tsy manana trano any an-danitra, Jesosy no lasa nanamboatra trano. Manana trano fa isika. Mbola fotoana izao ahafahantsika mangataka amin'ny tompo, mibebaka, mitondra ny tenantsika natrehan'ny tompo mba ho tafiditra any an-danitra tompoko. Hivavaka isika tompoko. Eto amin'i Jesosy ny mombanao, eto amin'i Jesosy ny fiainanao. Izy rery ihany no afaka mamela antsika isam-batan'olona. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy, miantso ny anaranao tompo, satria tsy mendrika izay Jesosy. Tsy mendrika izay Jesosy, nefa nofidianao isany zanakao. Tompo, tonga ianao Jesosy tetỳ ambony ity tany feno faharatsiana ity. Nanolotra ny tenanao Jesosy, nomboina, noratraina ianao Jesosy, noho ny fahotanay zanak'olombelona tsiraray avy. Jesosy, tsy verimaina foana akory ny ranao teo ambony hazofijaliana. Tsy verimaina foana Jesosy, satria nibaiko anay ianao mba hanaraka ny dianao. Ka inty aho Jesosy eto amin'ny tompo ny mombanao, ny fahotanao. Inty aho Jesosy mibebaka eo anatrehanao, mangataka ny famindramponao Jesosy. Anafakay tompo, mamela Jesosy amin'ny fahotako, ny tsy famendrehako Jesosy. Reo Jesosy ny olonao eran-tany izay afaka mandoalika Jesosy. Izay tsy afaka mandoalika tompo, ianao no mahita tompo, mamindra fo aminy. Mamindra fo aminy Jesosy. Tompo, okanao en'ny fitaraina ny tsiraray avy. Mamela Jesosy ny fahotako. Mamela Jesosy ny tsy famendrehako Jesosy. Satria mpanota aho, mpanota tsy mendrika izay Jesosy. Tompo malala, ampianaro izay, andeha araka ny didinao, andeha araka ny fitsipikao. Ampianaro ankatoy izay tompo, ampianaro ankatoy izay. Tompo malala, mifona aminao ny amin'ny fisainako, mifona tompo ny amin'ny zavatra retretiko indraindray tsy araka ny sitraponao. Mifona tompo
satria impiry moa izay no mandidy ny tenanay, mandidy izay tianay atao, nefa Tompo tsisy anay na dia kely akory ary, na dia ny fofinainay ara Jesosy tsy anay, na ny tenanay Jesosy tsy anay, na ny volanay Jesosy dia tsy anay. Izay fanananay Tompo tsisy anay Jesosy, fa anao avoko. Ka mifona Jesosy, mifona Tompo, mamindra fo aminay, mamindra fo amin'ny fisainanay tsy araka ny sitraponao, araka ny teninao Jesosy, fa ny fihevitra dia mba tsy mba fihevitray Jesosy, ary lalanao Tompo dia tsy lalanay Jesosy. Ka mifona izay Jesosy, mifona Tompo, eo anatrehanao, eo anatrehanao Jesosy. Tompo diovy amin'ny ranao ny masonay, diovy amin'ny ranao ny masonay Jesosy. Mifona Jesosy amin'izay olona jamba Jesosy, mamindra fo aminy ianao, mamindra fo aminy ianao. Fona Jesosy amin'ny fijerinay Jesosy, ny masonay zanak'olombelona indraindray dia mijery zava-poana Jesosy, mandany andro amin'ny zava-poana Jesosy, mamelahay Jesosy, mamelahay Jesosy, sasao amin'ny ranao ny masoko, sasao amin'ny ranao ny masoko Jesosy. Mba hadio eo anatrehanao, mba hadio anatrehanao Tompo, satria anao no dokotera mpanasitrana anay, ianao irery ihany Jesosy. Tompo, hoentiko anatrehanao Jesosy, ny sofiko, ny sofinay tsiraray avy Jesosy, izay renesinay Tompo tsy araka ny sitraponao, izay mandoto Jesosy ny sofinay Jesosy. Diovy Jesosy ny sofinay, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, mba hadio ny sofinay Jesosy, ny amin'izay zavatra ninonay Jesosy, ny resak'olona Jesosy, ny fifosahana, ny teny rehetra maloto en'ny sofinay Jesosy, na ny irana izao tontolo izao, na inona Tompo, dia okinao Tompo hanadio ny sofinay, mamelanay Jesosy, mamelanay Jesosy, mamindra fo Tompo. Jesosy malala, diovy amin'ny ranao ny sofinay, diovy amin'ny ranao ny sofinay Jesosy. Hoentiko anatrehanao Jesosy, ny vavanay, ny vavanay Jesosy, impiry no mibedibedy foana, indraindray miteny tafahoatra Jesosy. Tompo malala ho be resaka izay zanak'olombelona Jesosy, diovy ny vavanay Jesosy, diovy ny vavanay Jesosy. Tompo malala ho, mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao Jesosy, araka ny tenen'i Davida mpanomponao Jesosy. Asio fiambenana Jesosy ny molotro, asio fiambenana Jesosy ny molotro Jesosy, mba tsy hanotako aminao, mba tsy hanotako aminao Jesosy. Asio fiambenana Jesosy ny molotro. Tompo, okenao Jesosy, anisy varavarana molotro Jesosy. Tompo malala ho, ka izay teny sitraka ao ihany no voateny, mba tsy bedibedy foana izay,
satria otako Jesosy ny miteny be loatra Jesosy, ny miresaka be loatra Jesosy. Indraindray Tompo, manaiky zavatra tsy mendrika izahay. Tompo malala raha misy olona miresaka Jesosy ka na manaiky araha vavana nefa tsy akasitrahanao Jesosy izany, dia fa ota ho anay izany. Ka mifona aminao izay Jesosy ny amin'ny fiteninay tsiraray avy. Sasao ny vavanay Jesosy, diovy ny vavanay Tompo mba hadio eo anatrehanao. Diovy amin'ny ranao ny vavanay Jesosy. Jésus, diovy amin'ny ranao ny vavanay Jesosy, satria nao n'Andriamanitra masina sy mahery. Ho any amin'iza moa izahay ray, ho any amin'iza moa izahay ray. Diovy ny zanakao eran-tany Jesosy, ny fiteny Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny vavany tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao ny vavany ankonanay tsiraray avy izay manankonana. Jesosy, mila ny ranao izay, anamboaranao anay, anadiovanao anay Jesosy. Angataka ny famindramponao. Tompo malala, diovy amin'ny ranao ny tananay, diovy amin'ny ranao ny tananay Jesosy, izay noraisy ny tananay. Tompo malala, sasao amin'ny ranao ny tananay. Eo ny olona tia manondronondro olona, eo ny tanana mifosa manakona vava, mibebay ianao Tompo. Raha mbola ao anatin'izany, raha mbola ao anatin'izany, mifona Jesosy, mifona Jesosy. Ny tanana masika izay tia mikapoka ankizy, mibebay ianao Tompoko. Ny olona mpamono vady, mibebay ianao Tompoko, mibebay ianao. Satria Satana no miandry anao hidaroka anao sy hikapoka anao toy izany. Mibebay ianao, satria izay ataonao amin'ny raha tsy ataonao ety ambonin'ny tany, dia ho raisinao izany any amin'ny hafobe raha tsy bebahanao. Miandry antsika ny Tompo, hibebaka, ry havana, ny fahavalo dia tsy misangisangy amintsika. Mifona Jesosy ny amin'ny tanana tia manondroondro, ny tanana masika Jesosy, mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy, mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy. Eny, misy olona mitomany matsapa ny fahadisoany ato, toy ny mahita olona iray aho mitomany, mandoalika, matsapa ny fahadisoanao ianao. Eny, mino anao ny Tompo Andriamanitra mahery, mino anao ny Tompo Andriamanitra mahery, manekeo vainy, manekeo vainy, miala amin'ny ratsy fanao rehetra, aza manota intsony. Jesosy, enoy ny fivavaka ny zanakao eran-tany Jesosy. Jésus, rabosha shalabababosha, kerebona nanarabosha tadarabosha ladalasa narabosha, rahi mananabata narabokosa narawegena darabosha daradosha, keragopo naradesha dakaropo takitishipirikis, karabosha narabaradisha darabodasha bodekitosha nabash,
Je les bêtes de la poche de la poche de la poche de la poche de la poche. Je la dash na boca de la poche de paracutus de la poche de la poche. Je le caisse na poche de la poche de la poche de la poche. Je la guiche na poche de la poche de la poche de la poche. Kira doce na poche de la poche de la poche. Kira doce da distra cada de rotis kirpas. Jésus. Jesús. Mitondra ny tongotra izay Jesosy. Izay nandehana ny tongotra tsy mendrika teo anaty ianao Jesosy io. Sasao amin'ny ranao ny tongotra. Sasao amin'ny ranao ny tongotra i Jesosy. Izay toerana nandehanana i Jesosy io. Iza na iza Jesosy. Ka nisy fandriky ny fahavalo. Na akory izay nanaonao foana Jesosy ka mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao Tompo malala. Kenao anasa ny tongotra amin'ny ranao. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Manadio sy manafaka anay. Diovy amin'ny ranao Tompo ny tongotra tsiraray avy. Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tongotra tsiraray avy. Jesosy. Ny fonay. Ny fonay Jesosy. Eteo amin'ny Tompo ny fonao. Satria ny fontsika ao no tena aina. Eteo amin'ny Tompo ny fonao. Jesosy. Ny foko Jesosy. Etiko anatrehanao. Io Jesosy ny tranonao Jesosy ny foko. Ny fonay Jesosy no toerana itoeranao. Tompo malala. Diovy ny foko Jesosy mba hadio. Diovy Jesosy ny foko mba hadio. Aoka ianao Tompo hanala ny loto rehetra anatin'ny foko Jesosy. Amin'ny ranao soa. Amin'ny ranao soa. Diovy Jesosy ny foko. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Diovy Jesosy ny foko mba hadio. Ny aretina rehetra Jesosy io. Kenao hanafaka n'izany anatin'ny foko. Ny loto rehetra Jesosy io. Kenao hanadio ny foko. Tompo malala. Kenao hanala Jesosy ny fahatezerana rehetra anatin'ny foko. Kenao Tompo hanala Jesosy ny loto rehetra Jesosy, ny tsy fankatoavana anao Jesosy io. Tompo malala. Kenao Tompo hanala Tompo izay tsy mendrika rehetra anatin'ny foko Jesosy. Mba hadio am-po aho ka hitanao Andriamanitro. Diovy ny foko Jesosy. Sasao amin'ny rano précieux. Ho fo tena ankatoanao ray. Ho fo feno fitiavana mangatana fitiavan'ny ray. Alao Jesosy ny fo, ny loto anatin'ny fo. Alao Jesosy ny fo vato, ny fo feno avinavina, ny fo pankaala Jesosy. Ny fo tia mizaozao Jesosy. Alao Jesosy amin'ny ranao soa. Hifonako aminao avokoa izany Jesosy. Jesosy. Ny fo feno fialonana. Hifonako aminao avokoa izany Jesosy. Afaka mamerina izay teniko rehetra ianao raha mahatsapa ianao fanahy miasa mampiteny ianao. Izy mampiteny ho antsika tsiraray avy eto. Iza na iza ianao. Mety misy anatin'izany amin'ny fiainanao. Matoa ny fanahy masina miteny. Matoa ny fanahy masina miteny dia misy olona
misy ray amintsika no misy, andray amin'ireo na misy koa maro ny ao anatinao. Jesosy, ny fo maloto Jesosy, ny fo mora tezitra Jesosy, hifonako aminao. Ny fo be menomenina Jesosy, hifonako aminao Jesosy. Diovy ny foko Jesosy, diovy ny foko Jesosy. Ny fo mora enti-po Jesosy io, hifonako aminao. Diovy ny foko Jesosy. Eny Jesosy, ny fo be fanahina Jesosy, ny fo be fanahina Jesosy. Afao Tompo, afao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo, omeo ny fitiavanao izay, ampitoerao am-ponay Jesosy. Okanao ilay rano velona hiboboka anatin'ny fonay Jesosy. Ny fo manamartena rehetra Jesosy, okanao Tompo hanafaka n'izany, mamela anay Jesosy. Tompo, sasao amin'ny ranao ny fonay, satria tranonao Jesosy, satria tranonao Jesosy. Misaotra Jesosy, Jesosy, misaotra anao Jesosy, nanadio anay tamin'ny ranao, manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotray Jesosy. Okanao atoky fa ny ran'i Jesosy aneka mikoriana amintsika. Eny, na tsy hitanao maso aza, dia manadio antsika ny rahan'i Jesosy raha mino ianao. Raha mino ianao dia hiova ianao. Minoa fotsiny ihany. Fa Andriamanitra tsy hita maso izy, Andriamanitra fanahy. Raha matoky azy ianao dia hitany fahalebiazany. Jesosy, sotroko ny ranao 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 Jesosy. Anasitrana ny aretina rehetra anatin'ny tenako, amin'ny lohako hatramin'ny tongotro. Sotroko ny ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy. Ravaravany asafavalo rehetra izay nakasikasika ny tenako, zavatra nohaniko tsy mendrika dia dorako amin'ny ranao. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. Korina amin'ny ankonako isam-batan'olona, anadio anafaka Jesosy. Ranao Jesosy, ho amin'ny zanaka ho eran-tany Jesosy. Andrakotra ny zanaka ho eran-tany. Fanahy masina, fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy iray, araka ny teny izay nomenao anay teo, araka ny teny izay nomenao anay teo. Jesosy, fa eto aminay mandrakizay ny fanahy masina. Jésus, Jésus de Nazareth, Jesus, Alléluia. Oui, tu es Dieu. Oui, Seigneur.
Yesoa Masia, ianao no Andriamanitra, ianao no deraina, ianao no asandratra Jesosy. Ianao no avy Jesosy, ianao no avy any amin'ny raha any lanitra, ampiakatra anay Jesosy, ody any an-trano izay. Ianao no avy akanay Jesosy, izay efa miomana ihany ho ianao. Virijiny endry, virijiny endry, izay efa vonona hiakatra amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ihany, no tafiditra any aminao Jesosy. Fanteny ianao Jesosy, fa sain'ny zavatra any ambony, any amin'ny toeranao Jesosy. Jésus, fa tsy zavatra ety an-tany ho ianao. Eny teny nambarany mpanomponao izany Jesosy. Any no fiainanay, any no mandrakizay, any aminao ray. Ka indreto izay mandoarika eo anatrehan'ny seza fiandriananao, miantso anao, mideranao, mankalaza: Tompo, tsisy tsara mihoatra no anao. Ianao no Andriamanitra velona sy mahery, ianao ilay Alpha sy Omega, ianao ilay deraina sy kalazaina. Ianao Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra ny amin'izao fotoana anio izao. Tondram-bavaka izay Jesosy, ny olonao tsiraray avy eran-tany, ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka ianao Tompo ampahery Jesosy, ireo izay mijaly Jesosy, ireo izay mijaly Jesosy ao anatin'ny persécution, avoto Jesosy, ampaherezo Jesosy. Mila anao fatratra Tompo, mila anao fatratra Jesosy. Tompo, eo koa Jesosy, ireo izay marary mafy Jesosy, oka ianao Tompo hanasitrana Jesosy, izay marary Jesosy. Ianao no mpanasitrana, ianao no mpanafaka Jesosy, oka ianao hamangy Jesosy ny olonao tsiraray avy. Misaotra ray ny amin'izao fotoana anio izao, misaotra ray. Ianao rery any Jesosy, lay Alpha sy Omega, lay fiandohanay ary mbola hiafaranay. Ianao Jesosy, ianao rery any Tompo, no asandratra. Ianao lay lioan-joda Jesosy, ianao lay ankalazaina mandrakizay tory. Oui Seigneur, oui, oui Seigneur. Ianao rery any no Alpha et Omega Jesosy. Oui Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu sauf Jesosy. Tsisy toanao raio, tsisy mitovy aminao Jesosy, ianao lehibe indrindra Jesosy. Oui,
Ianao no Andriamanitra tokana Jesosy. Ianao ny fiandohana ary fiafarana. Tsisy Andriamanitra hafa. Ianao irery ihany no Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy Tompo. Misaotra anao Jesosy Tompo. Dera ho anao. Aja ho anao Jesosy. Manemineza moa izahay Jesosy. Raha tsy ho any aminao irery ihany. Alleluia. Alleluia, alleluia. Misaotra Tompo. Voninahitra ho anao irery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Amen. Ry hava malala ao Tompo, izay ny fotoanantsika anio mahireza fa tiantsika ny Tompo engany ka tena manomboka manao ny tranonao Jesosy any an-danitra. Ry havana miovà fa ho avy Jesosy, aza variana amin'izao fiainana izao. Mametraka veloma aminareo ary aho Tompoko anio amin'ny herin'ny indray fotoanantsika raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miavaka eto anisika. Raha mbola meny Tompo fotoana dia mahireza Tompoko. Alleluia. Amen. Veloma Tompo.